Amin'ny tontolon'ny fifandraisana kosa indray dia nanao sy ny fifanara-piaramiasa androany ny orinasa Airtel Madagascar sy ny Tecno Center fiaramiasa izay ampivoarana indrindra ny tontolon'ny fifandraisana eto Madagasikara. Nanao sy ny fiaramiasa androany orinasa Airtel Madagascar sy ny Société Tecno Center. Manomboka izao, izay rehetra mividy finday eo amin'ny orinasa Tecno Center dia mahazo karatra fiantso na carte SIM iray maimaim-poana avy amin'ny Airtel Madagascar ary fahana azahoana manao internet 50 mégaoctet ka hatramin'ny 1 gigaoctet. Nanao izao fiaramiasa izao izahay satria tsapanay eo amin'ny orinasa Tecno fa ny Airtel no afaka manome zany ireo le zavatra ilain'ny mpanjifa eo amin'ny resaka ataontsika anteny vahiny hoe ny connexion internet zany eo ihany koa eo amin'ny sandan'ny appel zany izay hitanay taorinan'ny fanadihadiana zany fa anisan'ny mora sy mifanaraka amin'ireo telefôna Tecno ka natao izao fiaramiasa zao ahafahana manome ny fahafaham-po an'ireo mpanjifa. Ny tanjonay moa zany dia ny anaparitahana ny Tecno manerana ny Madagasikara izay efa iarahantsika malala fa efa misy ny province anankiroa dia ny any Majunga sy ny any Tamatavy. Izao fiaramiasa izao dia tafiditra amin'ny tarigetra ny orinasa Airtel Madagascar amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisan-davitra eto amintsika.